Entina hanomezana Tosika bebe kokoa ny tontolon'ny fiompiana dia nanatanteraka atrikasy tao amin'ny renivohi-paritr'i ny Vakinankaratra nandritry ny 2 andro ireo talem-paritry ny fambolena sy ny fiompiana manerana ny nosy sy ireo mpitantana ny fond de l'elevage na FEL izay rafitra iray eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fampandehana andrara amin'ny fond de l'elevage io no dinina teto mba hafany hanatanteraka ny tsakany sangavany ny asa zay apandreketina azy. Tonga eto amin'izao fotoan'izao ireo voatondro ny andraikitra handray ny vola sy ireo tale isaky ny faritra mandrindra ny asakapobeny mba hanatsara ny fidiram-bolany ny fond de l'élevage. Rehefa tsara ny fidiram-bolany fond de l'élevage dia afaka koa izany izy mamerina ny izany vola zany amin'ny alalan'ny tetikasa isaky ny faritra. Raha ny eto Vakinankaratra manokana ny jerena anisany nandray anjara hatrin'ny ela ny fampidiram-bola ary raha ny fampiresahana ny miaraka amin'ny tompony andraikitra dia mangataka koa izy tokony sitraka an'izany fond de l'élevage zany. Misy filière izay efa niresahana matetika akoatra ny famokarana ronono ny aty amin'ny faritra izay nahafantarana anazy fa misy filière hafa koa izay hananany ity faritra ity traika efa ny filière foie gras. Hijerena hoe ahoana no ahafana ampiasa ny fond de l'élevage io mba hanome tosika ireo mpisetra ny fampiroboroboana ny famokarana foie gras. Lazaina fa io fond de l'élevage io tsy mba misitraka ny subvention mpanjakana fa mamatsy teny izy amin'ny alalany le vokatra zay vokariny eto amintsika. Nandritry ny fotoam-pivoriana dia nisy ireo fampahafantarana ny asa sy ny andraikitra ireo sampan-draharaha eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ireo rantsa mangaika any amin'ny faritra. Izany no natao dia ho fandrindrana sy hanafainganana ny asa hanatratrarana ny velirano fahasivy dia ny fahavitantena ara-tsakafo.